Dia ho ampitomboina ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'ny Tompo Jesoa. Amena. Vavaka isika. Misaotra anao hatrany izay Tompo fa isan'andro anisaka ny maraina tahaka izao dia tsapanay sy iainanay ary maharesy lahatra anay ilay fahasoavana. Omenao anay maimaim-poana ao amin'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Dia izany Tompo no hiderana ianao sy ankalazana ianao ary anavaozana hatrany isan'andro ny fanoloran-tena mba manjakanao Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amena. Ry havako endrika fanetretena miavaka indray no entina amintsika amin'ity anio ity. Tantara indray semonja tatao amin'ny filazantsara satria Luka ihany no mitantara azy ary dia fohy satria ao amin'ny Luka 10 andininy 7:30 ka hatramin'ny 2:10. Tsy inona akory ny lohatenin'izany fa Jesoa tao an-tokantrano Marta sy Maria. Marta dia rehefa tamin'ny fikarakarana ny fandraisana vahiny. Vahiny manan-kaja ny tonga ao an-trano ka mendrika ny azo haja amin'ny fikarakarana azy tahaka an'izany. Io nataon'ny Marta io no fiandohan'ilay antsoina hoe diakonia na fanompona izay lasa fanao ary iainan'ny diakonina izany ao amin'ny fiangonana sy eny amin'ny fiarahamonina. Ny an'i Maria rahavaviny kosa dia hoy Luka 10 andininy 7:30 ary izy Marta izany nana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo an-tongotry ny Tompo ka niaino ny teniny. I Maria no nahazo sitraka tamin'i Jesosy satria niaino ny Tompo ary nipetraka teo an-tongony arak'izany. Inona daholo ary no hevitra izany ry havana? Voalohany indrindra ny fomba nentin'ny Marta nanatanteraka ny fanompony no tsy nakasitrahan'ny Tompo satria toa teo ideraina izy ary be fihetsiketsehana tao anatin'izany. Fa Maria kosa dia nanana toetra malefaka sy miaino feno fanoloran-tena ary indrindra finoana ka te hahalala ny tena marina ny amin'izany finoana an'i Jesosy Kristy izany. Noho izany dia nararaotiny ny fahatongavan'ny Tompo ao an-trano mba hienoana azy ary ny toerany dia ery an-tongotry ny Tompo ery. Maria hoy izay teo no nakasitrahan'i Jesosy. Noho izany toetran'izany koa dia natsoina hiaino ny tenin'Andriamanitra aloha isika ry havana vao manao ny fanompona. Misy diso hevitra eo amin'ny fanompona no entina mahita ny Tompo tsy tena marina izay, fa ao anatin'ny teniny no ananantsika finoana ary ny olona mino, olona babon'i Jesosy no manao ny fanompona. Eny ary, izao koa ary no tsara ho eritreretintsika ao anatin'izany ry havako. Inona indray? Io le hoe ao an-tongotry Jesosy koa dia maneho ny toeran'ny mpianatra manetry tena sy tena vonona hiain'ny Tompo. Paoly dia niteny fa izy dia mpianatra ary teo an-tongotry Gamaliel. Zany ny toetran'ny mpianatra, tena vonona hiaino an'izay ampianarina azy. Dia zavatra roa ny an-tsaina. Voalohany aloha tena efa zava-dehibe ny finoana ny Tompo dia Jesosy Kristy izany. Faharoa, ilay toerana nipetrahana miain'ny Tompo eo an-tongony, tsy misehoseho eny aloha sy ny sisa izany, feno firehariana sy ny toy izany. Ry havako, hoe miavaka ity tamin'izay hitantsika tamin'ny herinandro lasa. Noho izany izany tena ataovy zava-dehibe fa fotoana izao anararaotana hiainoana ny Tompo amin'ny alalan'ny famakiana baiboly isan'andro, amin'ny alalan'ny fandehanana miangona hiainoana ny toriteny ary indrindra amin'ny fanetretena no entina manatanteraka izany rehetra izany. Fanetretena miaino ny Tompo fa tsy variana amin'ny zavatra hafa amin'izao fiainana izao mahereza ry havako. Fa izay indray ary ny mofona nazaraina amintsika amin'ity anio ity. Amena. Mivavaka isika. Isan'andro Tompo dia aza velo ho variana amin'ny zavatra hafa izay
Fahatovy manana voalohan-daharana eo amin'ny fiainanay Tompo ny fiainoana ny teninao. Ary faharoa, mbola tsy mitsahatra izay mivavaka, omeo omeo mandrakariva ny toetra feno fanetretena Tompo amin'izany rehetra izany. Dia amin'ny anaranao Jesoa no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ry havako, ny fiadanan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen.